Ho fankalazana ny iray volan'ny ankizy amin'ity volana jona 2024 ity, ny ministeran'ny mponina dia mampanao fifaninanana tononkalo sary. Mizara sokajy roa ny mpifaninana. 512 taona sy 13 hatramin'ny 17 taona. Loha hevitra roa no hisafidianana: fiarovana ny ankizy na ny fitiavan-tanindrazana sy ny olom-pirenena vanina. Fotsy, mena, maitso ny loko fototra amin'ny sary. Tsy mihoatra ny andininy 3 sy andalana 4 isan'andininy ny tononkalo. Atao anaty valopy akatara ny asa soratra na ny sary. Atao anaty valopy kely mihidy ny anarana sy fanampinanarana, ny daty nahaterahana, ny adresy mazava ny mpifaninana ary ny laharana findain'ny ankizy na ny ray aman-dreniny. Ireo valopy roa samihafa ireo dia atao anaty valopy iray lehibe mihidy, aterina eny amin'ny biraon'ny ministeram-ponina amin'ny faritra misy mpifaninana, manomboka ny 5 jona hatramin'ny alatsinainy 15 jona amin'ny 3 tolakandro. Ny 3 jona 2024 famaharanana ny fankalazana no amoahana ampabe-maso ny vokatry ny fifaninanana. Fanazavana fanampiny antsony 034 05 70 27 034 12 00303. Na jereo ny page Facebook ministeran'ny mponina Madagasikara.